masotranao manokana zay no ny tompo-pahasoavana izay menao anaykehitriny ahafanay andray ny teninao indray. Ndreto olona te hijoro ara-panahy, olona te handeha lavitra Jesosy ny tsiraray avy. Raha io androany mangataka izay aoka ny fanahinao masina anazava ny teninao aminay tsiraray avy ary amola volanay anamboatra anay tsiraray avy. Manana ho avy zay fa ka zao fiainana izao, ka zao fisainana izao tsy tonga an'izay. Manana ho avy zay fa ka zao fotsiny tsy tonga an'izay tompo, fa ampianako zay, ampioreno zay ao anatin'ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Anio ary dia aoka hietrin'ny nofo ahatakatra ny saina hirehitra ny fanahy. Hietrin'ny nofo ahatakatra ny saina hirehitra ny fanahy. Amen. Za dia manambara sady eo ampipetrahany ianao sady mahazo toeranao ianao. Ny zavatra hitranga rehefa manomboka hiaraka tsika, miaraka ohatr'izao tsika. Misy olona nenay miteny aminay pastera ho eto am-bavaka, te hilaza aminao na tsy hoentina mibavaka ary na tsy manantona anay mivantana ary ianao fa vao tonga eto dia misy fahasoavana mikorina ho azy eto amin'ity toerany ity. Misy fahasoavana voarainao ho azy eto amin'ity toerany ity. Dia tsika maki ny tenin'Andriamanitra Filipiana 4:5 ka hatramin'ny 1:2. Misy karazana fahamarinana ohatr'izao ka lasaka anabavy. Be dia be ny lehilahy miteny hoe mama zay anao legionnaire, dada za anao legionnaire, bokobokony izy tsininy. Dia malala hoe rehefa manao legionnaire dia tsara karama, fa rehefa tonga any tsy mahataty dia miala, dia averina aty. Be dia be koa ny olona mahazo 25 millions, dia vao mahazo 25 millions dia sasa mividy moto ny sasa indray lasa milliardaire. Misy koa ny olona manao médecine, za moa fantatra hoe za dokotera, manomboka première année izy fa tsy tonga any amin'ny tezy izy fa miala any ampovoany eny. Rehefa miala nefa ny olana manao médecine tsisy licence médicale, tsisy master, fa na ianao dokotera na ianao zay. Dia miala le olona, rehefa miala le olona noho ny antony sasany nahita vady, ny sasany ray nanao autopsie indray mandeha dia ozy izy hoe tsy zakan'ny saiko manokatra vatan'olombelona. Za moa nahita namana anankiray zay nasaina anankiray izy dia ao ampangalana raha izy nemitra moramora dia nidoboka tsy natsaro tena. Dia efa maninona tsy matata mahita raha dia anontaniana kinona nanaovanao médecine. Ny tena marina ka lasaka anabavy dia izao, betsaka ny olona tsy vonina amin'ny hoaviny. Averiko betsaka ny olona tsy vonina ho any amin'ny hoaviny. Raha mifaniriana dia be za ho piloty, rehefa avy eo izy lasa loty sisa. Zaho tsy haiko be dia be ny manana nofinofo ngeda be fa lasa nofinofo fotsiny satria maninona tsy voavolavola ny saina. Ary betsaka ny kristianina tsy voavolavola ny fisainany. Ao anatin'ny ray volantsika amolavola fisainana. Ary raha ho hitarina mihoatra ny ray volana ary dia ho hitaritsika satria fanalahidy loatra le izy. Rehefa mamaky ny tantaran'i Jesosy ka lasaka anabavy dia gaga be 12 taona izy. Tadidinao ve tamin'izy 12 taona efa lasa ny dada sy mamany, izany hoe adino. Lasa ny dada sy mamany, efa nilavitra be any vao mitady hoe aizy Jesosy. Tadidinao ve maman j'ai raté l'avion? Kevin! Efa lasany lavitra be ny dada sy mama vao miveriny, vao nahita azy. Nitady ekan-tanana vao nahita azy dia niteny Maria, ianao kosa tena nitobotoboka be mihitsy ny fon'ny mamanao, sa tena aza tao an'izany neny a. Dia hozy Jesosy matsena azy, manao ina kay zao? Dia hoe toteny baka sotsena 12 taona izy nadiny teo dia izy nataony miresaka mpanora-dalàna nitoroteny mampianatra. Dia hoy Jesosy mantseny reniny, ny reniko sy ny raiko ne dia zay manao zay niasan'izay naniraka
ny atongavako ety a anao ny asa zay naniraka dia hoe Jesosy zaho a ny reniko sy ny raiko dia zay miaraka amiko manosika anahako manao zay asa zay naniraka 12 taona raha ankizy 12 taona amin'izao io sady latsaka ny lelo ny tomany tatanay maka soatsana ndraika latahina tamin'ny 12 taona verya mama fa Jesosy film hafa mihitsy mampianatra nataony ny tena makana ka lasaka nabavy le fomba fisainany mihitsy no efa voavolavola melobe ao anatin'ny sainy eo mihitsy efa misy zavatra hafa mihitsy ndo tsika maky baiboly Filipiana 4:5 hatramin'ny faraka 10 zao maka ten'Andriamanitra aoka ho aminareo zao sainy izao zay tao amin'i Jesosy koa izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony zavatra hofikiriny mafy no fitoviana amin'Andriamanitra fa nofoana ny tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo sy natongavany manam-pitoviana amin'ny olona ary rehefa hita fa nanatare olona izy dia naneritena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia le fahafatesana tamin'ny azo fijaliana fahafatesana taizao n'igny koa izany nanandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana zay ambony noho ny anarana rehetra mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andolehany lohalika rehetra na ny an-danitra na ny ety an-tany na ny ambanin'ny tany sy anekeny lela rehetra fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitr'Andriamanitra ray. Mbola andeha lavitra be amin'io andiny tsokatra masina io tsika fa somaka nafisafy fotsiny androany alasaka nabavy Jesosy vao niala tany an-danitra dia nanana mission le mission hoe amonjy an'izao tontolo zao anasoa olona eto ambonin'ny tany amadika tantaram-piainan'olona anongotra ny vahoan'ny Satana eo amin'ny fiainan'ny olombelona ary vao niala tany an-danitra izy dia efa fantany hoe ho faty ary rehefa avy eo ny anarany no atao ambony noho ny anarana rehetra vao niala tany an-danitra izy fantany hoe isy zavatra be dia be hitranga amin'ny fiainany fa zao koa nefa fantany koa fa isy zavatra mafy be dia be hitranga amin'ny fiainany afeky fandroany Jesosy vao niala tany an-danitra dia malala hoe isy vokatra be goavana be noho ny fahatongavany eto ambonin'ny tany isy vokatra be noho izy fa vao niala tany an-danitra koa izy dia efa nahalala fa ho mafy be ny anjo azy fa nampahalalana anazy meloa zany efa fantany meloa hoe izy ho fitahan'ny olona izy ivadihan'ny olona izy anao soa nefa ny soa nataoko izy valiny ratsy efa fantany fa ny olona akaiky anazy no amadika azy efa fantany fa ho kapohany izy efa fantany fa ho rorana izy efa fantany fa ny hafarany dia antony ifona koatrany hoe maskity efa fantany le izy fa mbola nidina ihany izy ka lasaka nabavy tsika rehetrarehetra koa dia malala fa tsika ireo andeha lavitra za aloha tena resy lahatra za zany ka lasaka nabavy tena resy lahatra hoe handeha lavitra be za koa fantatra hoe andeha lavitra be ianao tsika ireo ne miara malala fa ny fiafaran'ny azakazakitsika dia aiza fiainana mandrakizay ary eo tsisy mamely zany fa tsy maintsy tonga hatramin'ny farany tsika rehetra koa dia miara mahalala hoe raha misy olona hotahina amin'ny fianakaviana dia tsika ataovy amenina mafy be ka minao zany ianao zany tsy hoe mivavabavaka foana ianao hoe fa io vavaka ataonao io mifamatotra amina fifaneken'Andriamanitra sy teny fikasana raha manompo an'Andriamanitra ianao izy dia hotahina ianao atsaha hotahina ianao an-tanàna hotahina ianao raha miditra hotahina ianao raha mivoaka hotahina vilia fanaova-mofonao hotahina amin'ny biby fiomponao hotahina amin'ny zavatra rehetra ianao ho lohany ianao fa tsy ho rambony ho ambony ianao fa tsy ambany ho mpapindra ianao fa tsy ho pindana rehefa tena manompo an'Andriamanitra zany tsika dia efa azo antoka le fiainany tena za zany
tsy menatra aky tsy manam-panantena foana ka miteny aminao hoe ianao io no hiavaka indrindra ny fianakaviana. Ianao ve tsy mahita hoe ao anatin'ny fianakavianao hafa mihitsy? Tsy mbola miliardera ny sasany aminareo zao ny akamaroany moa zany. Fa ianao mahita hoe misy zavatra hafa atao anatin'ny fianakaviana izany, satria ny lalam-piainantsika efa mandeha makany. Tena keo no kaikinao efa mandeha makany tsika. Io hitanao ane zany, no masonao io dia ahitan'izany hoe fitahian'Andriamanitra ary fitahian'Andriamanitra hatramin'ny taranaka. Teneny hoe masoko dia ahitan'izany hoe tsy mahazo mikipy ny masonao raha tsy mahita ny zanakao tafita. Famarina zany ka tsy mikipy zany, tsy mahazo maty zany. Teny keo no kaikinao hoe tsy mahazo maty aloha zany hoe tsy mbola mahazo maty ao anaty troso zany ianao, tsy mbola mahazo maty ao anatina olana be dia be zany ianao, tsy mbola mahazo mandeha ianao rehefa milamina ny zavatra rehetra. Ho hitanao ane zany le izy zany tsy hoe izay mampanantena anao, fa le izy Jesosy ny nampanantena le izy, ary rehefa novidiny le izy, ny tranonao zao efa novidiny, tsy nanana nitrihana lohany izy nividy ny tranonao. Tsika nefa novidina ary no avitsika efa novidiny, ny ho avitsika ny assuré andeha lavitra. Mba tenenykeno kaikinao hoe andeha lavitra tsika hoe. Fa zao ka lasaka nabava fanontaniana. Zay moa le za rehefa miaraka dia mampahery foana ako mba ho fantatra hoe zay le lalana atongavany. Fa zao le izy ka lasaka nabavy milohany atongavana any efa mivonona ny atrika zay tokony ho atrehana ve ianao? Sao dia veritsika hoe mandeha ho azy le tonga any. Sao dia veritsika hoe moramora ny tonga any, satria rahalahy za miaraka amin'ny tompo moramora ny tonga any. Tena ifonako aminao indraindray le miaraka amin'ny tompo mihitsy mimozatra ka tsy makina ve zany? Ary ny fisainanao ve efa namboarinao hoe za miaraka amin'ny tompo dia tsy moramora ty miaraka amin'ny tompo ty. Zay mahatonga an'ity fitoam-bavaka ty hoe mampifamolavolana fisainana ane. Ny sainao ve efa nivolavolainao hoe tsy moramora ny andry ahy, iainga ny arrivé ariana ny naria, hitako hoe mamirapiratra be ny arrivé tsara be ny arrivé fa mandra-pahatonga ny arrivé ka za mitehanao hitsin-dalana le izy ohatra misy lalapoza. Maria tsara ve ianao hoe andehantsika amaky tenin'Andriamanitra Numeri 2:24 ka hatramin'ny 5. Numeri 2:24 sy ny 5. Tsika zany tena anova fomba fisainana, anova ho lasa kristianina karazany hafa mihitsy tsika. Tena tehanao amenina mafy be aby. Teneny ho lasa kristianina karazany hafa mihitsy hoe tsika. Karazany ohatrany ahoana ary le hoe voavolavola fisainana. Fa maninony Paul ny teny hoe zay manana ny sain'i Kristy, inona nampahomby an'i Kristy, inona nampahomby an'i Abraham, inona nampahomby an'i David. Tsika fahaly tsika miresaka momba an'i David dia mamotsitra an'le tsodrano momba an'i David, fa inona daholo le lalana ny diavin'i David. Tsika fahaly hoe ho tahina tahaka an'i Josefa, fa inona le lalana ny diavin'i Josefa. Ary tsika tsy onona amin'le hoe inona lalana ny diaviny, fa tena molavola ato tsika. Tena keo no akaikinao hoe ato hoe misy zavatra mila ahitsana dia misy zavatra mila visena. Tena keo no akaikinao hoe ndraindray angalana clé molety mihitsy hoe nieto zany tsika saka fitahiana fotsiny, fa tena le mamolavolanao mihitsy mba hahatonga anao tsy ho latsaka eny an-dalana, mba hahatonga anao ho tonga hatramin'ny farany amin'ny hazakazaka, ary hahatonga anao hita ny voninahitr'Andriamanitra. Zay ny rahantsika eto.